vita zay iny RDJ 96.6 zavady RDJ 96.6 FM zay no ijerenareo azy raha amin'ny Facebook raha ohatra ka amin'ny YouTube kosa ianareo de mijery amin'ny alalan'ny RDJ 96.6 RDJ FM 96.6 raha ohatra ka amin'ny WhatsApp de mbola tsisy sary aloha amin'ny WhatsApp zao fa afaka miantso amin'ny WhatsApp nareo rehefa tonga ny amin'ny fotoana fahafahana miantso de amin'ny valora sasany zany lay numéro tsy tadidiko fa azafady indrindra 033 firy izy 033 65 00966 033 65 00966 raha ohatra ka amin'ny WhatsApp manomboka amin'ny valora sasany zay le WhatsApp zay ny vaovao amiko zany za tena nisany farany herinandro teo zany tena tsy naraka ninina mihitsy fa kay ve nisy fanonganam-panjakana tany Burkina Faso efa omaly avy manomboka miresaka le olona ato anatin'ny WhatsApp nay ato zay vao tonga sainy zay fa misy ina tany Burkina Faso fa ina fankahirezana ataon'reto namana reto ho an'ireo namana any Burkina Faso hoe mankahirenareo any Burkina Faso any mankahiry ny vahoaka Burkina be am'izao savorovory mpitondrana misy any am'jareo zao satria nisy fanonganam-panjakana tany lay mpanonga-panjakana tamin'ny janvier naongan-dralahy tamin'ny zao zany saika amoaka an'le izy fa le sarkasme sady ny paralelina manahirana foana moa sady tsika moa indrindra fa tsika eto zany malaky taitra zay tsika de mamaly fa za tena miteny hoe za tena miteny hoe tia mampitianao an'izany le izy kanefa ny mampalelo ahy de zao nanomboka tany Thomas Sankara nandeha nankany amin'ny Compaoré de zao lasa latsaka ambany de ambany ny momba ny Burkina Faso satria ny mpanongana de ahongany mpanongana vaovao ary ny mpanongana vaovao ndray de ahongany ny mpanongana satria ny mpanongana tanoha de sy ny mpanongana vaovao ary memidina ny gradin'lay mitarika an'le izy rehefa aveo ary de ao anatin'ny filohalon-damo io resaka io ka zay indrindra ny manahirana amin'ny resaka ny zavatra tahakany satria nantaty amintsika ary de misy an'izany foana nanomboka tamin'ny 72 nanomboka 91 nanomboka 2001 2002 2009 avirana nareo nanao dondresaka moa seky zany tamin'ny alahy de malina foana ny manontany ny heviny mikasika ny zavatra tahakany tony efa de maninona loatra ny ao anatin'ny miaramila tafika sinsisy paoziny le coffre boy lasa mitarika an'le junte militaire indray am'izao mampime kapitaine le bandina nanonga-panjakana zao kapitaine izy io tsy olana am'le rontsony moa ny grade sinsisa moa ka inona moa ny atsika ny ampombolary tery ny amiral no valiny tery am'vavady tery amboapaibe tery fa ny mampime ao anatin'le izy fotsiny de ity hoe tsy tsara ho an'le firenena foana na izy any zavatra mitangatagany tony jerena le bandy le manongana le manohana mitondra saina ny Russie indray any de vao mainka tena anisany any ny ambasady frantsay ao Agadougou dorany le rony tsy milay zany ka anahirana be foana zay mihitsy manko tena anisany any Stanley moa sy ny Miami moa zany malaza moa fa de tosa miresaka malaza ny tena anehonjalàn'le saina rosianina io mantsy de mba anehono fa halanay ny frantsay ary de nanapoaka voatery nanapoaka bomba lacrymogène moa ny avy ao anatin'ny ambasadiny France tao mba handroana an'le olona vraky be zay sady te andoro ihany tao anatin'io ambasady io fa le bandy zay lieutenant colonel nanonga-panjakana tamin'ny janvier no naonga n'ilay kapitaine ndray tamin'ny zoma teo lasa nitsoka le lieutenant colonel ary de mitady milaza le kapitaine ka io de midina araka zay voalaza zay moa zany zao ny grade le olona mpanonga-panjakana de ny afarany mety tsy miaramila mihitsy aza nanonga-panjakana io fa mety olo-tsotra fotsiny am'izao fa ny olona zany misahogahoga be eran'ny arabe hoe tena zahay tena manohana reto mpanonga-panjakana reto ary rehefa mijery zavatra ohatrany io de mahatsiaro an'le iny tintin anankiray iny lay misy any général Alcazar nanonga-panjakana tany Amerika Atsimo any iny de zay tonga eo de romborombonin'ny olona rehetrarehetra hoe tindreny anay tindreny président nay vive Alcazar zany hoe zay manonga-panjakana eo de oela velona ety momba an'iny daholo ny olona rehetrarehetra satria iny no mpamonjy iny no mesia fa rehefa iny ray no ahongana de lasa iny ray no olony ratsy rehefa aveo ary neny zareo tsy maharitra hoe 10 taona na 4 taona na 3 taona zany fa tena amam-bolana vitsivitsy de fa ahongana sahady izay ny amin'iny fa de tamin'ny farany herinandro teo ny antony tsy naharahako an'izany vaovao rehetrarehetra zany moa zany aloha de nandeha nitsidika tany amin'ny faritra loatra iny ray indroa zay tamin'ity taona ity nandeha nitsidika tamin'ny faritra loatra iny ho an'ireo nijery ny any amin'ny postako any anaty Facebook moa de sarisary avy eny anabaka amin'ny faritra loatra zay no nasehoko any anisan'ny faritra mahafinaritra izy io mahafinaritra iny faritra iny satria tamin'izay mbola nianatra taloha de malaza zao laka loatra zao amin'ny famokaram-bary
ary de isaky ny tonga any de mahavalalana foana ny mahita ny fambolem-bary, ny toerana, ny tany fambolem-bary amin'iny aloatra iny a, lemaka farany ngeza be am'izay hitako aloha eto Madagasikara eto. Efa hitako ihany koa ny lemaky Betsiboka io, maro voisy ny manodidina azy iny zay. Efa hitako ny lemaky Fierena sy Taheza any Toliara. Miarabantsika rehetra tompoko. Miaraba ny Larissa. Salama. Kely. Efa hitako ny lemaka any Bamangoky. Efa hitako maro be ny lemaka hitako eto amin'ty Madagasikara ty. Misy zany hoe lemaky Iazafo any Vavatenina any zany. Iazafo. Io de fambolem-bary goavana be mihitsy fa mahavalalana foana mijery ny lemaka loatra. Zay hita hoe tena midadasika sady tokony hamokatra mihoatra ny vokariny io. Raha ohatra mantsy aloha ny olona any aloatra mamokatra indroa na intelo isa-taona de mety za mino fa mety tokony havita tena lavitra be noho izao tsika miresaka arabary satria vary aloha mbola foto-tsakafontsika malagasy na isinitsika eto. Za tena manaky an'izao mihitsy Francis sady raba mamevoninahitra no miaraba tsy maty fomamanaina. Maraba antsika menakavy. Salama. Ohatra somary makivy ahy ihany nefa mahita satria tamin'ny volana May any tany aloatra de efa niakatra ny vary tamin'io. Efa eny an-tanimbary eny ny atota. Tsy haiko na atota moa tena ndresa atota. Atotambary reny le foin be de be reny, le botte de foin reny izy. Iny reny atota sa tota. Tonta. Efa eny an-tanimbary eny reny efa vangongongo zany hoe efa niakatra efa ho ray volana, efa ho tapa-bolana ny vary zany, efa eny reny zavatra reny a. Teo hoe volana May, teo hoe volana Jona, teo hoe volana Jolay, teo hoe volana Augusta. Le tany zany tiako teneny io volana Septambra miditra volana Oktobra tsika zao tsisy ninina amin'ny tanimbary rehetra any aloatra de tany fotsiny ny alany vary iny teo tsy nanao an'ilay antsony hoe voliavitra zany le olona any kanefa io tany midadasika be io misy manandrana ray isan-jato raha ny fanisana nataoko satria amin'iny lalana miangy avy eo Vodialy iny makaty am-pitandrefana mihazo any Bejofo mihazo any Morarano kroma moa zany zay tsy andalovana aloha raha ohatra ka mandeha amin'iny arabe iny fa croisement eo ina le croisement ty Tsapanapito. Eo le tsapanina makao Morarano kroma iny ina anaraty Atsapanapito. Tsy haiko ohatrany tsy Tsapanapito no anaran'ilay toerana zany hoe isarahany lalana mekandrefana sy metsinanana sy ny mianavaratra hoe somary ny filazany ihany moa zany hoe aty Atsinanana zany misy Ambatondrazaka sy Ambatosora sy ny sisa fa ampitandrefana ny fiantsony manomboka eo Bejofo mankany Ambaravarafila sy sisa iny Tsapanapito ny akaiky ny Manenga Zipo no zay no anarany hoe fito ny anaran'ireo lalana eo reo. Fa misy koa le lalana avy ato Andilana Toby le mivoaka etsy alohan'ny Bejofo etsy fa iny fatra rehetrarehetra iny rehefa jereko ray isan-jato ny angamba no mba misy voliavitra. Ina voliavitra mety ny tsaramaso de ny teny moa lay chauffeur niaraka taminay mety ny ovy ary teny efa be de be manao ovy any fa saingy mbola tsy ampy raha ohatra ka oharina amin'le habetsaky le tany any am'izao fotoana zao. Mety ny voatabia, mety ny concombre, mety ny anana be vody reny fotsy vody reny tsy haiko misy petsay bokchoy tisame ramorebaka mety daholo izy atao. Efa voateny mety daholo zay fambolena atao rehetrarehetra ka hoe voliavitra fa inona ny tsy anaovan'le olona le izy, inona ny tsy mahatonga misy tenen'le chauffeur moa zay tsy ombonako saina aminy mihitsy le miteny izy hoe le olona ty nge kamo tsy kamo le olona ary za tsy manome tsiny tantsaha manana zay fomba fihetsika zay na le antsoina hoe comportement izay fa misy antony ao ary io tsy ho an'ny olona any Ambatondrazaka ihany fa ho an'ny olona rehetra raha ty Madagasikara ty misy antony ao. Zay no mahatonga ny olona hoe maka piasa avy etỳ Fianarantsoa avy etỳ Ambositra sy Fandriana rehefa hamboly vary amin'iny faritra Marovoa iny amin'iny faritra Ambatondrazaka iny mitady olona foana hoe allo haka Betsileo rangaha fa reny ny olona mazoto miasa. Ny antony dia araky ny tontolo iainana misy azy fa ratsy ange zao tany ao Fandriana ao zao ratsy ane zao mangahazo ao Fandriana ko 2 taona vao miakatra 2 taona vao miakatra ny mangahazo ao Fandriana ary rehefa mamboly mangahazo amin'io faritra misy an'io Fandriana io mino fa ohatr'izay aby na ity faritra tsika miteny hoe akaiky ny Ankaratra zany Ambatolampy zany hoe sol volcanique satria io ny Ankaratra io tsy afajavona io fa vao miala 400 kilometatra miala an'io tendrombohitra Ankaratra io miatsinanana makany am'le toerana antsoina hoe Tsinjorivo makany am'le toerana antsoina hoe Antakasina ratsy ny tany any tsy
tonga any ny centre volcanique ny lavenina volcanique mampatsiro an'io tany io tsy tonga any 2 taona ny mangahazo amin'io faritra io ambolenao izy amin'ity taona ity de maniry izy tapahana rehefa tonga ny ririnina amin'ny taona manaraka tapahana de iny mitsimoka fanoroana iny mbola tsy alaina mihitsy vodiny mbola zara fa misy vodiny ao amin'iny taona fanoroana iny izy vao avelanao azony fahavaratra fanoroany zay vao mitsimoka soma tsara mihitsy ny raviny zay vao tapoky ny fahavaratra iny zay vao azonao hadiana ny mangahazo amin'ny faritra zay teneniko iny satria mitovy iny corridor iny mihazo any Tsinjoarivo tonga any fandriana tsy nananambositra any ireo faritra ireo mahantra ireo faritra ireo ratsy tany ka ny olona amin'ireo faritra ireo reo mandeha miasa any amin'ny faritra loatra sy any amin'ny faritra marovoay ireo de rehefa mamboly ny olona any de milaza ny avy ety voatany hoe kamo le olona any tsy kamo izy fa ampy azy mionona izy amin'izay azony eo hoe miakatra ny vary tsy haiko na manao 4 tonnes amin'ny hektara ny any loatra any aloha na manao 4 tonnes amin'ny hektara fa itsika eto amin'ity Madagasikara ity de mbola azo lazaina fa mbola ambany ny vokabary isaky ny hektara eto amintsika eto efa misy mamokatra hatrany 10 tonnes isaky ny hektara ange any Azia any nefa de io varytsika io ihany ary io teknika nampiasaintsika io ihany no ampiasainy zareo any fa itsika eto mahalana ianao tena mahalana mahazo zany 4 tonnes amin'ny hektara zany na 3 tonnes amin'ny hektara fa de mbola misy any indrisy mampalahelo tsy ampy 2 tonnes 800 kilao any ray hektara eto misy 700 kilao tara moa zany ohatran zay tena viany Ambatondrazaka ary teraka tany amiarany nipetsapetsa tamin'ny mpamboly vary sy sisa mihitsy misy antony maro zay lava de lava ny resaka momba ny fambolem-bary raha miresaka ny lemaka mamoaka bary tsika eto raha miresaka ny vidin'ny vary sy ny mahatonga ny hoe ny olona mamoaka bary voatahiry any anaty sopotrano fotsiny ny vary nefa ny tompona ndraikitra ndraindray manao importation de satria tsy voamboatra ny équilibrage ny vidin-javatra ka tsy mahatsapa ho iodina le olona amin'ny fambolena anisan'ny nampiraviravin-tanana ny mpamboly sy ny tantsahantany loatra zany resaka zany aloha nisy fotoana raha moa zany ny tanatina fitondram-panjakana sasasasany napetraka le prix iassurena le hoe misy mandray io de misy zany misy ny comptoir ny vary zay maty nisy namono tao Moramanga le rangaza efa nametraka fanantenana ihany ny fisin'ireny resaka reny tsaiky ny comptoir na inona moa filaza azy zany fandrindrana ahafahana milaza amin'ny mpamboly vary fa akoatran'ny hoanina de isy andray ihany koa ny vary ho lasa entana amidy lasa culture de rente ny fomba fambolena ny vary any aloatra dia natao fafy fotsiny teo aloha de efa nanomboka nanao ketsalinina tateo aoriana ary ny voly avitra ny concombre sy ny voatabia efa tsara lavitra noho ny any Ambato-Boiny iny voatabia any Ambatondrazaka any fa ngeza le lemaka rehetra de zay manao mamokatra betsaka ihany fa rehefa miakatra ny concombre ny voatabia sy ny melon any amin'ny faritra Ambatondrazaka iny de azo atao mihitsy no mitondra azy ho lasa amidy fa saingy tsy ny rehetra moa no manao an'izay zavatra zay misy tantara lava be ny momba ny vary mahatonga nalaotra mitady tsosombotry ny zao moa zany lalana raha ohatra ka vita tsara ny RN 44 mbola resaka hafa indray ny resaka fa ny olona tany Ambatondrazaka nisy fotoana hoe apriminay ohatra ny anaty banky ny varinay tany Ambatondrazaka ny taloha tany fatra loatra ny Somalaka ohatra Somalaka zay société coloniale izy à l'origine aloha zany de rehefa aveo nisy Silaka taty aoriana de aveo nisy ny PDB fa saingy misy tantara PDB mifamaofao ao anatin'ny resaka vary fa raha ny vary teto Madagasikara mbola tsy vita mihitsy ny antotanisy milaza hoe ny hoanin'ny olona rehetra ve ny vary vokatra fa satria tsika nanomboka tany amin'ny firy amin'ny Repoblika de efa nandeha ny stock tampon itsika miteny foana fa de anafatra vary tsika mba ho moramora tokony tenentsika amin'ny kabary malagasy zany fa de hoe tsisy hevitra tompoko ny vary vokaritsika fa anafatra tsika hoanina fa andreo zavatra hafa ny ambolena amin'ny tanimbary tsika ohatra tena resaresaka comme ça zany teneniko zany za ohatra mahita fa azo atao de azo atao ny manao fambolena indroa isa-taona raha mamokatra indroa isa-taona fotsiny io aloatra io tena mahavokatra vary bebe ary tsy irery fa am'ireo lemaka rehetra zay mpamoka bary ny tonontononiko teo ny atsasany fa satria mbola misy lemaka anankiray ngeza be koa any ao fatry be alananao zay lemaka tena nisy mpamokatra ny vary le antsoina hoe vary magnitry de mipetraka foana fanontaniana ary tena fa raha matao indroa isa-taona io efa anisan'ny zavatra ny resahan'ny sianaka sy ny mpiavy mamboly vary any Ambatondrazaka zany afaka mamboly ny telo izy raha nanaraka ny teknika mambolena fa ny point d'interrogation napetrany foana dia ny lalamby sy ny RN 44 ho atao aiza le vary vokatra ho atao aiza rehefa aveo ny mpijirika na ny spéculateur ny elanelany no miteny hoe ataony 900 arany akotra ataony 800 arany akotra diso le kajy satria nahoana rehefa voatoto fotsiny ny vary any Ambatondrazaka ka tonga eo amin'ny tsena n'Antananarivo de tokony mora ihany le izy fa teo an'le izy nangonina ho padi
ka mandrapatonga azo fotsy ny spéculateur teny lelelany teo amresaka transport sy ny collecteur no mahatonga an'le prix ho lafo de lasa mifanjakana fohy be amin'ny ankapobeny teneniko tamin'ny républicainy fanohy rehetra teo a tsy nety nahita le vahaolana hoe atao ahoana zany lay mpamboly any alaotra de irarena moa zany ny ahavitany io lalany somatsara aloha fa raha ny apahany voalohany de fa vita somatsara ny apahany faharoa zao hoe fa andala-pahavitany somatsara am'izao fotoana zao mampitohy ny Moramanga sy Ambatondrazaka ny RN 44 io resahako io fa raha ohatra ka mamokatra indroa isa-taona fotsiny satria azo atao mamokatra intelo isa-taona tsy voatery ho karazam-bary mitovy tsinona no atao satria io karazam-bary io de arakarakany mety misy ny vary hoe 10 na enim-bolana izy ny tanimbary eny dia ny vokatra miakatra aminy ataontsika hoe 10 taona isaky ny hektara ohatra fa mety misy ndray ny vary hoe tena 3 volana efa bolana izy eny amin'ny tanimbary eny de ny vokatra mety azo amin'io mety ataontsika hoe 2 taona na 3 taona amin'ny hektara efa zava-dehibe zay fa raha samy hanao an'izay eran'ity Madagasikara ity am'ireo tanimbary rehetrarehetra reo tadidio fa misy tanimbary eto a Madagasikara eto mamokatra intelo isa-taona satria mbola misy lemaka anankiray koa mbola tsy voateniko teo de ny lemaka Bemaha any Soavina Ambato Finarahana zany koa lemaka anisan'ny mamelo ana Tananarivo zany tonga eto Tananarivo ny variny zany toerana zany misy mamokatra indroa misy mamokatra intelo fa ankoatran'izany ane tsy voatery vary ihany koa ane no ambolena anaovana voly avitra fa azo atao reo zavatra mitany saina teo rehetrarehetra reo ary ny tena tsara de manao fambolena izay mety mivady aminy satria raha samy vary ihany ane de mety samy graminé mitovy ny zavatra hoan'ny vary ao anatin'ny tany ao sy ny zavatra hoan'ny vary na ny blé ao anatin'ny tany ao na hoan'ny katsaka satria samy graminé reo fa raha ohatra ka mamboly vary ianao aveo mamboly tsaramaso ianao manome tsiro an'le tany iny na tsaramaso io na kabaro io kabaro moa tsy tena famboly any tanimbary loatra na voanjo io na voanjo bory io na soja io zavatra maromaro ohatr'izay no azo atao eny inona moa tsy anaovana ihany koa hoe andao hiompitrondro azo atao ihany koa ny miompitrondro tonga de manao lavaka fotsiny zao de manao tsy voatery rizy pisciculture no atao fa tena pisciculture fotsiny zao tonga de manao dobo kely misy olana kely ihany moa zany amin'ny lafin'ny rano aloha amin'ny fatra sasany any aloatra io resako io fa amin'ny fatra sasany misy hoe ireo misy rano reo azo ampiasaina somatsara mihitsy ka izay rehetrarehetra zay no ilazana hoe nahoana no tsy tonga any ireo ONG manao fanentanana etseroa ireo mino fa efa misy any hoe andao re olona hiezaka indray tsika hanao fambolena indroa isa-taona amina vary io na hoe tena hiezaka tsika hanaparitaka ny antsoina hoe voly avitra satria raha ny fahitako ny voly avitra amin'ny fatra Ambohibary hitantsika ve Ambohibary Sambaina amin'ny lam-pirenena fahafito hitako mihitsy hitanao tanimbary be iny misy manao voly avitra be amin'iny ary iny tena anisan'ny mpamboly karoty be mihitsy ary ny karoty hoy ilay plaza avy any Ambatondrazaka zay miteny maniry tsara ny karoty sy ny ovy agny Ambato inona tsy anaovan'ny olona an'izany raha ohatra ka resahana teo hoe ny famoahana ny vokatra no mety olana efa mba misy ihany na ratsy aza ane ny lalana RN 44 teo mandeha foana ange io RN 44 io tsy maninona alefa any amin'ny frais any ny alefa any amin'ny sarandalana any ny vidiny rehefa aveo dia ampitomboina ohatra ny vidiny mivoaka any amin'ny faritra iny fa na izany na tsy zany aza de mbola hitako hoe tsy ampy ny isan'ny ovy ny isan'ny concombre ny isan'ny anana ny isan'ny tany ambolenareo rehetrarehetra reo tsy ampy reo any loatra ka raha ny tokony ho izy de tokony ho taitairina aloha zany ny faritra loatra amin'ny fanaovana dokam-barotra n'izany rehetrarehetra zany Fidiran'ny mpianatra Pifaliana miaraka amin'ny Société Générale Madagascar ny 12 Aogositra ka hatramin'ny 12 Oktobra izao araraoty ny tolotra fampitra mabola soafeny ary mandray sanjara avy hatrany amin'ireo fisariana tombola izay mety azahoanao roa tapitrisa ariary be izao roa tapitrisa ariary ho aza miandry ny fidiran'ny mpianatra manatona ny masivo akaiky anao indrindra dian'izao c'est vous l'avenir Société Générale Madagascar Nisotana watan mamaliza fatenga tsara Tangati ntongo maro china nitakaza Naeza na weza na walian homi sakafu Maneran Madagaskara matukiazi Tambula sasa na naola supu Na sami tanura Ula makafi Mutiako tiano kuwatika Batu malaza tenga tsara tialako Vita Malagas Presto Mama kukua 13 ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samy hafa indray ireo kandida mba handresendahatra anao
tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ho safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavona lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitry ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 Êtes-vous le jour ou la nuit? Êtes-vous la couleur ou la lumière? Dans tous les cas, c'est pour vous. Look Race et Mazda Valrun. Des jeux de couleurs vers les jeux de lumière. Ce samedi 8 octobre, à partir de 13h, au Stade Annexe, Barré à Mamassin. Sponsor, STPC Peinture, Salto, Caprice, Cool Concept. Partenaire, Mangafe Production, J-Audio, Ivanco, Triumph, Compassion Madagascar. Radio officielle, RDJ. Ireto ve no tovonantsoa? Ny koba aina ve no tovonantsoa? Ary ny koba riaina? Nosy liaina koa ve? Fantaly ireo vokatra notovonantsoa. Ny vokatra mitrizaza rehetra dia notovonantsoa avokoa. Koba aina, pobary aina, mosy liaina, misy vitamina 10 be zao, sy sira mineraly, calcium ary fer. Sakafo feno, misy ireo otrikana ilainy zaza amin'ny fampitomboana ny vatana sy ny saina ary mampiakatra ny hery fiarovana, voamarina ara-pahasalamana. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Amin'ny valora maraina eto Madagascar, fotoana ny fampalalam-baovao. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy andeha arintsika anaraka izany hatramin'ny farany makasika ny tontolo iainana no anokavantsika ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity. Potika sy rotiky ny afo tao anatin'ny indray mpimaso ny ezaka efa natao nandritra ny taona maro naneo ny alaheliny ny minisitry ny tontolo iainana raha nilaza sy nahita ny nahazo ny alan-javaboary tao maro ngoboeny fa dia kila sy hotohotony afo ireo ala efa noezana nandritra ny taona maro ary nambara fa efa vitirina ny Madagasikara mihitsy nefa dia izao simba noho ny etraketraky ny mpandoro izao. Tsy misy indrafo ho iatran'ny ramatoa-minisitra fa sazy enjana ny miandry izay nandoro sy nanome baiko nampandoro ity ala ity. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena notokanana omaly ny Institut d'Excellence Culinaire Gomez izay naorina ao amin'ny Ankamaso Ambomahitsy. Tonga nanatrika izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra io fotoana io ihany koa no namoahana ireo mpianatra andiany voalohany miisa 420. Tsara ny mampatsiahy fa tetikasa fahatelo nentin'ny Fondation École de Phoenix ho an'ny Madagasikara. Ity taoriany nanaorenana ny EPP mahazaka ny mpianatra miisa 570 tao Ankarana ny taona 2012 sy 2020. Iresaka fotodrafitrasa isika fa araka ny nambara ny tompon'andraikitra voalohany miadidy ny tanàna vaovao dia ny ampahany amin'ny tapany avaratry ny tetikasa Miami no efa vita tsy ho ela. Maro ny minisitra miandraikitra ny tanàna vaovao sy tetikasa ny filoham-pirenena no nihevitra fa tsy ho vita ny fananganana ny fanajariana ny Morotsiraka Tomasa nampitondraina ny anarana hoe Miami saingy amin'izao dia efa andalam-pahavitana ny tapany avaratra amin'ity tetikasa ity araka ny nambarana hatrany omaly nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny trano fonenana. Eo amin'ny pejin'ny fizahantany oambo-piona ny Europeanina tatsananana inosy be mandritra ny herinandro. Mpizahantany avy any antsinanana ny Eropa no nikadona any anosy be nanomboka ny zoma lasa teo. Arak'izany dia tsy ho latsaky ny mpizahantany manodidina ny 700 no andrasana avy any amin'ny Repoblika Tcheky sy avy any Poloina any izay hitsidika any anosy be mandritra nyity herinandro ity. Isan'ny tafiditra ao anatin'ny politika famelomana indray ny fizahantany eto Madagasikara moa izao fisarihana atao any amin'iny varitra atsinanany Eropa iny.
pejy fanatanjahantena no anakatonatsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity na dia teo aza ny olana dia vita somatsara ihany ny fifidianana izay ho filoha mpikambana vaovao eo anivon'ny fédérationna malagasy ny karaté raha tefina anary Emile na Sense Emile fantatry ny mary amin'ny anarana ihany koa Emile vazaha no lany ho filohan'ny fédérationna malagasy ny karaté totosa tany Fianaratsoa ny farany herinandro teo ny fifidianana izay ho filoha vaovao an'ity fédérationna malagasy ny karaté do ity. Magasitrako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity manome fotoanantsika indray ho amin'ny 10 ora manasantsika hatrany koa anaraka tsy tapaka ny fandarana rivotra dia mirary tontolo andro mahafinaritra samy Hotahin'Andriamanitra. Seria leobe rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao misy vahiny moa raha ny tokony io zany aloha tokony teo tamin'ny fito ora sasany fa ohatrany somary raiky angamba le olona dia lasa voaresaka variny teto tsy manina angamba fa tsy olana zany satria mahakasika antsika malagasy ihany koa sady mahakasika antsika zanak'olombelona rehetrarehetra ny zanak'olombelona rehetra amin'ny ankapobeny dia samy mihinana céréale avokoa ny akabeazany ankoatran'ireo tsy mihinana céréale fa ny eto ambony ity tany ity ny Afrika ny Europe céréale daholo no haniny any blé no haniny fa ny aty vary no haniny any Asia any vary no haniny ny any Amerika any angamba no mihinana ino zao katsaka mihinana katsaka ny Amerika mihinana mangahazo ihany koa manantitra ny araba bandekama dia misy moa ny vaovao izay nomena teo nitaritaritana be dia be teo mikasika ny fahamaizana izay misy tany amin'ny faritra tany Mahajanga tany anina indray izy iny Morongo tany Marongo aiza indray Marongo aiza hoaiza ny Boeny io satria ny rehetra ihany koa omaly ny tany valan-javaboary Anjohibe d'Anjohibe aty Marerano Marerano izay Mahajanga 2 no misy azy ary misy ny grotte d'Anjohibe izay patrimoine national ihany koa ny rehetra izy io omaly mbola tsy voafehy ny afo tamin'ny 10 ora maraina teo tsy fantako izay ny afarany fa sao dia io indray izay may zay Marerano le anarana fotsiny no tsy fantako fa ny zavatra misy fotsiny aloha dia tesitra tanteraka mihitsy na izara tesitra ao anatin'le somala io fa mbola tany faritra Boeny ihany koa no misy ny fahamaizana tany amin'ny Baie de Bali izay ahihina may hatramin'ireo faritra misy an'ireo angonoka ireo le sokatra tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara zany amina hektara 4,400 hektara no may tamin'ny alahady teo mbola tsy maty ary efa miravoravitana ny fokon'olona fa ny alapaby teo izy tena gotraka izay tsy zany tsozy atao fa dia avela amin'izao rehefa inona sy resana zavatra tsapa kokoa ankehitriny zany fa lasa mitanisa zay mahitsika zay ny azo atao aloha sisa moa ataona fa za aloha zany ny reny teneniko am'le hoe asiana parafeu na ohatr' zany ny ala io de service civique io ampiasao daholo ny isan'olona be dia be ny isan'olona be dia be hoe be dia be tsika sa vitsy apetrao ny fisorohana ny ala ahafahan'ny ala tsy ho may jereo ny extincteur amin'ny toerana mbola tsy may ajoroy ny sampandraraha tsisy anaran'le izy fa rehefa aveo moa zany aloha iresaka momba ny resaka nataony namana anankiray zay manana ny diplôma tokony ho tafiditra ao anatin'ny ekipa mampianatra eny amin'ny université nametraka resaka tamiko izy dia mba ampitaiko eto le izy hoe misy misy poste budgétaire eo amin'ny 17 000 eo no créen'ny ministeran'ny fampianarana sy ny fanjakana kanefa ny ministera fampianarana ambony dia 900 fotsiny resadresaka izy rehefa aveo fa amenanareo ny fitenenana dia angamba tsy tarazoantsika zay aloha zany fa ozy aho hoe resaka afo ty mbola grave be satria miravoravitanana hoa milay be le solomaso jereo maso tsy miangatra andreo izy miravoravitanana le mpamono afo amin'izao fotoana zao satria ny fokon'olona miaramila sy ny mpamono afo any Baie de Bali dia tena manao ny asany amin'ny 420 ora amin'izao tsika miteny zao mbola tsy maty le afo aloha misy vahiny eto araka ny fanambara tamintsika teo zay efa tokony vahiny mialohan'ny fampahalalam-baovao teo izy fa iresaka momba ny fampianarana indrindraindrindra ao anatin'izay le satria voaresaka raha nanaraka vaovaotsika tamin'iny andro omaly iny dia momba ny kalitao ny fampianarana zany zavatra anisan'ny mampikaikikaika ny mpampianatra indrindraindrindra ny ray aman-dreny indrindraindrindra ary ny mpianatra eo an-danin'izay koa tena hoe miletaka ny kalitao ny fampianarana eto amin'ity Madagasikara ity marobe ny antony eto angamba ianao solotena iresaka momba n'izany
zany tsika na mety zavatra manodididina zany ihany koa. Miarabanao zay Ramose. Miarabantsika rehetra tamin'ny studio tamin'ny LDC, miaraba ampiana LDC rehetra. Miaraba tompoko. Oloniza moa ianao ndray takariva. Ndray maraina dia tonga fa tsy ndray takariva. Izaho dia Josy Rakoto ny anarako, filohan'ny association des cadres de planification eto Madagasikara. Izy io fikambanana ny mpianatra nivoaka avy eo amin'ny Matep, izay misehatra amin'ny planification na teto-pivoarana. Misy nivoaka ao miasa amin'ny trésor, inspecteur de trésor. Institut Malagasy de technique de prévoyance. De planification. De planification. Matetika moa lery akaikin'ny Institut Malagasy de technique de planification. Amin'ny teny Frantsay. Afa amin'ny teny Malagasy izy ivitoerana Malagasy ho an'ny teto-pivoarana. Izay ihany ny fahalalafana azy. Iny raisiko ohatra foana iny fanafoezana azy i Matep foana. I Matep foana. Dia mpianatra nivoaka avy ao zany dia nivondrona ao anatin'ity CPMD. Izay dia miparitakeraka ministera rehetrarehetra, ny institution rehetrarehetra mivondrom-bahoaka hitondram-pahefana. Dia izay nahatongavana eto izay ampahafantatatra fohifohy momba n'izany association zany sy ny hetsika ao ataonay. Ampahafantaro ary. Ya. Ny hetsika ao atao angamba aloha tonga dia hidirantsika. Hanao assemblée générale ny association cadre des planificateurs amin'ny 8 octobre izay atao eny amin'ny Campine Katsoka amin'ny Sabotsy avy izao zany. Lalam-pirenena voalohany. Lalam-pirenena voalohany. Tsy any amin'ny Carpine fa amin'ny Campine. Tsy mitondra tômôbily tsika fa mifety. Dia anasana ny mpitety-pivoarana. Zay moa ny nanam-piazana anay, mpitety-pivoarana fa tsy planification. Mpitety-pivoarana. Mpitety-pivoarana. Mpitety-pivoarana rehetra manerana Madagasikara, indrindra ny eto Antananarivo. Ny fotoana dia amin'ny araka voalaza teo amin'ny Sabotsy fahavalon'ny volana Oktobra amin'ny 9 ora maraina fiaingana eo amin'ny parking ny State. Ny fisoratana anarana dia efa nanomboka hatry ny ela any amin'ny solotena isaky ny ministera sy ny androm-panjakana rehetrarehetra any, fa mbola azo ataona misoratra anarana hatramin'ny alakamisy ao amin'ny Monsieur Donat, ministère ny plan ao Anosy Porta 115. Dia afaka tonga koa amin'ny fotoana raha tsy tratra ilay fisoratana anarana dia meloa dia eo amin'ny fotoana haingana no tonga isika. Ny saran'izany fitatehany izany fitsay AG izany dia R1,000 ka 4,000 ariary ny saran-dalàna mandroso sy miverina, ary 9,000 ny saram-pidirana ao amin'ny Campine. Atao daholo izay aktivité rehetra misy ao, azontsika atao daholo zany izay aktivité rehetra ankoatran'ny foot synthétique. Ny fandaharam-potoana ao anatin'io dia ny tapany maraina dia assemblée générale, mampahafantarana ny mombamomba ny birao vaovao, satria ity birao ity dia vao nitsangana tamin'ny fahavalon'ny volana Jolay teo. Mandafa birao faharoa ity satria tamin'ny 2016 zany no niorina ny CPM, dia noho ny amehana ara-pahasalamana dia somary natorotolo kely nanomboka tamin'ny 2019. Dia izao ny fo izao dia ny tenanay moa izany no lany voafidy hitondra n'ity fikambanana ity indray mandritry ny 2 taona manaraka. Assemblée générale aloha ihany ho fotoantsika voalohany mpafantatra ny drafitr'asa hotanterahana anatin'izay 2 taona izay ka entanina isika. Mareko kely ety am-piandohana fa ny mpikambana ao anatin'ny CPM dia ao ireo efa mpitety-pivoarana efa mpikatroka, izany efa perinasa, ao rehefa efa misotro ronono, ary ireo mbola andalam-pianarana, ka ireo andalam-piofanana, ireo mbola miofana ireo zany dia asaina ho tonga satria misy vaovao lehibe ho tenenina amintsika momba ny dossier antsika izay somary mikatrokatro ihany tato ato, ary eo koa ny fiadiana ny tombotsoa sy ny asa fampahafantarana ny asantsika perinasa, ary isaorana ny fanampiana ireo efa misotro ronono. Zay angamba aloha ny azam-boahaka. Ohatran'ny zatrananay tranaty eo hoe fananinana syntétique ny navahana tapaka tao anaty. Zay no fandaminan'ny tompon'le Campine zany hoe satria pehina manokana io zany fa tsy ao anatin'le sarany 4,000 ariary isan'olona. Fa ny activité rehetra, ny piscine, basket, ny pétanque, ny volley, karaoké dia azo atao daholo.
tsy ao anatiny kosa ny boisson ho an'izay io moa samy mitondra ny sakafony dia misy restaurant zay any vao hividy sakafo manomboka eo amin'ny 20 ny sarany hatramin'izay takatritsika misy langouste nandefa message bandy namana le gara avy any fa ambaibo le croisement le resan'le namana eto hoe ambaibo le izy avy eo amin'ny makany amin'ny Chrome zany ambaibo fa le avy ety Antananarivo makany Ambatondra zaka zay pitandrefana no Sapanapito eo Vodiala zany zay Sapanapito zay fa le croisement avy ato Andilana Tobo ndray Tsinjorivo merci le gars ohatrany iverena kely le izy moa zany fivoahana andiana ndray mihira tsy fivoahana fa assemblée générale assemblée générale ya ny inona le fanalafana azy teo le ACPM ohatrany naliana na matsy le manofana karazana inona avy le mivoaka assemblée générale an'ilay vondron'le izy teo zany nisy ohatrany voatononao teo fa mialatsiny fa somary nisy mipasy kely atao anatin'le izy ny matetika zany ny institut malagasy de technique de planification na ivitoerana malagasy momba ny tetim-pivoarana dia niorina tamin'ny taona 320 tamin'ny voalohany izy io dia mpitety-pivoarana ihany no mianatra ao miofanao ny miofanao dia mpiasa-panjakana ambony mpiasa-panjakana rehetra aloha mbola tsy ao anatin'ny corps izy zany aloha fa corps tsotra toizy le fanazavana fa le tiako tsabony japina ao anatin'le zany ohatra matetika mampiasa ny trésor marina no dia tatio arina taty amin'ny taona 2000 mihoatra tatya dia zay zareo va nandray mpiasa olona civil le civil teneniko eto hors fonctionnaire olona ivelan'ny mpiasa-panjakana zany olona ivelan'ny mpiasa-panjakana zany hoe misy fifaninanana misy ohatrany hoe miditra enam miditra enefa dia nandray an'izay zareo hiasa amin'ny trésor inspecteur de trésor ny tsy dia solo tena ny matepo oatra moa daketo fa mahafatafantatra le zavatra misy azonao omena hoe satria misy andreny le hoe kategoria reny mantsy le izy kategoria firy zany le mivoaka avy ao sy klasy inona ny mpiasa mianatra firy-taona matepa dia mikambana ndraitrehtra dia 2 taona farafakely dia 3 taona farafabetsany indray mandeha ihany zany mahazo mamery taona dia ny misy niveau anankitelo ao niveau 2 niveau 3 niveau 4 ny olona manana baka mpiasa-panjakana zay aloha miditra mianatra mpiasa-panjakana manana baka mpiasa-panjakana manana baka no mianatra 2 taona dia mivoaka attaché de planification na catégorie 6 izy amin'ny statut particulier mampiana foana le terme français attaché ohatrany afatotra izy tsy atovina lavitra tsy miany olona raha dia ny olona manana licence no mivoaka planificateur fotsiny anarany catégorie 7 olona manana licence no niditra ao dia rehefa afaka 2 taona izy dia mivoaka catégorie 7 raha ty amin'ny asa-panjakana tsotra ny manana licence dia catégorie 5 dia ny olona manana bac plus 5 no miditra raha hiditra miofanao dia mivoaka planificateur principal fa dia mivoaka catégorie zay fa tsy mitovy amin'ny catégorie 8 tsotra fa manana ny statut amin'ny manokana fino moa zany tena asan'le antsoina hoe planificateur eo anivon'ny asa-panjakana na anivon'ny asa tsy mpanjakana inona tena ataon'izany planificateur zany tsara be izay fanontaniana izay eto ka misy fanontaniana ratsy zany le tsy manan-kavaly ianao le mpiteny amin'izay rehefa izy ny tsy ana-kavaly misotranao nametraka fanontaniana fa ny asan'ny planificateur dia manao planification rakoto be ihany na be koto fa rehefa atao inona moa zany le planification zay angamba ny tsara malina azy planification dia dingana arahana mba hitina anatratrarana ny tanjona anankiray tonga dia mandray ohatra amin'le resakareo ala maika zay ny tena tsara raha ny planificateur no mandray an'le sehatra tsy ny planificateur namono afo tsy ny planificateur nanao ministre ny environnement fa misy tetim-pivoarana ahoana ny tetika hazahoana iarovana amin'io afo io mba tsy verimberenana intsony
dia mpitety-pivoarana no afaka manao an'izay mandinika lalina dia lalina hatrany amin'ny tantara, inona ny antony, inona ny zava-misy, inona ary ny tetikasa entina hanatanterahana azy. Ary ny planification, raha mamaky Wikipédia tsika dia mijanona treo fotsiny fa ny planification ny anarana dia ohatran'ny famantaranandro, nanomboka tamin'ny 12 ny asa dia tonga amin'ny 12 tapitra ny asa dia tsy mijanona eo, maty amin'ny famantaranandro raha mijanona eo fa mitohy, aiza le fanaraha-maso an'iny tohizana. Fa ianareo hoe tsy mahatsapa hoe tena ohatrany hoe ny administrateur civil zany zao te hametraka ny tenanareo amin'ny toerana ampitiavana be amin'ilay planification satria ny olana eto amintsika mitsingana-boangidina dia ty manomboka ry manana anahirana le anisan'ny tanjonay mihitsy izay le fampisongadinana ny planificateur eto Madagasikara izay satria izay tany anaty colisy foana hatramin'izay. Rehefa misy asa miseho dia tsy takona ny planificateur nefa anisan'ny karakara sy namola volan'ireny tetika asa rehetra na iresatsika mapy IEM nisy planificateur namola volan'ireny fa rehefa ny selo izy dia takona amin'izay hoe iza ary moa ilay olona ary sy nomena sehatra izy anara-maso miverina amin'ilay tonga tamin'ny 12 le famantaranandro dia tsy nomena anay intsony ny fanaraha-maso an'izy io satria tsy tokony hijanona eo fa mitohy fa ianareo koa nefa ve tsy mahatsapa hoe ny ao anatin'ilay corporation zany za zao raha mahita tsiny na orinasa tsy miankina mibetsaka tena hitako dia misy responsable ana projet ao manao business plan, iny plan efa planification iny zany hoe efa anazy zany le business plan satria misy spécialiste na planification ihany zay mametraka iny fampiarana an'io nefa dia tsapa mihitsy ihany na tsapana raha-mpanjakana io na resaka orinasa tsy miankina io sarotra planifiana le Madagasikara ko izay mihitsy antonike Burkina Faso izay mihitsy sarotra tsy hoe le Madagasikara sarotra planifiana fa ny planificateur tsy nomena ny toerany mariako eto ny toerana izahay tsy mitady hoe ataovy directeur zay tsy mitady hoe omeo ministre zay fa omeny toerana le asa nataonay passion technique ary zay technicienne fa tsy mpanao politika ary mariako resaka io ndrenao ny mariako kely hoe fa izahay tsy miady tsy mifaninana amin'ny korala inona le korala ohatra zareo administrateur fa ny tanjona dia ny ampanoson'ny Madagasikara any amin'ny fitantanan-dara-panjakana kokoa izy fa zay aty amin'ny teknika na fampandrosoana kokoa fa tokony mankany amin'ny anareo zany tsy any anaty ministera zany tokony misy anareo fa tokony ary amin'ny tendrony io mitovy amin'ny expert rehetra iny ke afaka tany voalohany cadre-na planification rehetra dia ny asa tao amin'ny ministère en plan ia fa taty aoriana dia miparitaka isaka ministera ary marihana fa le planification tsy voatery any amin'ny resaka toe-karena irery fa na any amin'ny kolotsaina any amin'ny sosialy na rehetrarehetra sapana asa rehetrarehetra ny amako zany planification générale mihitsy ny eritreretako azy raha iza fa satria manofinofy an'le hoe ohatra zany raha isika ministera ny fambolena sy fiompiana sy dradradradrainy isan'andro reto zany ataontsika hoe matetika isaky ny tapabolana miresaka ilay fiompiana ho fambolena ho no mahatafavoaka atsika eo zany zao dia tsy maintsy hiaraka amin'ny fambolena sy fiompiana sy ny fiarovana ny fananam-bahoaka sy ny sisa satria kivy mpamboly kivy mipiompia fa petandry dahalo daholo le zavatra dia lasa kivy mamokatra re olon-dreo izay indrindra ny planification raha manangana mametraka tanjona anankiray dia tsy voafaritry ny sehatra anankiray raha miresaka alamaity eo ihany tsy vitan'ny famonoana hafa io fa hatrany amin'ny resaka kolotsaina io mipetraka aona ny resaka fandriam-pahalemana aona ny resaka toe-karena sao dia tsy manana asa le olona dia hoe dia sainy karamaina misy manome vola kely dia dorany ry ka izay fanadihadiana tena hatrany fotony mihitsy zany rehefa manao an'le tetim-pivoarana dia inona daholo ny sehatra mifandraika amin'iny zavatra iny dia izay no andrafetana tetika asa BDB mba ny planificateur moa zany mila olona BDB nataontsika hoe tsy le tena le planificateur mitondra an'le anarana fa hoe mila olona BDB miara-miasa aminy
miara-miasa amin'ny atokony asa rehetrarehetra amin'ny planificateur ao anatin'ny samy planificateur aloha dia efa misy aliaraky ny teneniko tena misy niveau anankitelo misy ny principal iny zany ny tena mpandrindraka apobe misy ny principal ny planificateur tsotra ary misy ny attaché ireny midina any amin'ny kiantsy ya fa raha ohatra zao tsika iresaka momba ny ty alamay ty a tsy ny planificateur mahay momba ny tontolo iainana fa manantona tsy maintsy mitady fiaraha-miasa mangataka ny atotanisa sy ny atotan-kevitra any amin'ny ministèren'ny tontolo iainana izy mitady fiaraha-miasa any amin'ny vondrom-pahefana amin'ny commune sy ny faritra. Misy firy eo zao planificateur eto Madagasikara? Nanomboka tamin'ny 3 misy andiany misy riam-piofanana telo zany hoe niveau anankitelo raha ataontsika firy ny ray mira am'izany? Ya 30 eo zany ny ray mira misy 70 olona zany manao ina zao zareo an'izao? Ny ataontsika ny atsasany angamba efa ny atsasany latsaka efa misotro ronono fa dia miasa amin'ny resaka any amin'ny ministère daholo ny rehetrarehetra tsy voatery asa amin'ny direction planification akory fa ohatrana amin'itiny zao dia miasa amin'ny ressources humaines fa ao anatin'ny ressources humaines dia mila tetim-pivoarana ihany koa. Raha ohatran'le hoe corporation expert le sy ny géomètre hitanao le izy misy mandeha any amin'ny fanjakana normalement fa rehefa avy eo nefa izy expert afaka amin'ny géomètre sy mpanefidrefy tany ity misy koa izy mitambatra any izy manao zavatra tsy hoe privé fa afaka sollicitena fa saingy tsy maintsy jerena le authentification le izy dia avao zay vao hoe alaina. Ny ao anatin'io raha consultance zany ao anatin'ny association ny corps planificateur io dia misy sampana anankiray somary mihay tena kokoa namorona ONG satria tsy vita ao anatin'ny fanjakana irery ny asa fampandrosoana fa miditra miara-miasa amin'ny privé manao an'izay consultance zay efa reny miara-miasa tamin'ny CNI tamin'ny resaka fifidianana miara-miasa amin'ny UNICEF ny olana koa matsy ry namako dia ity lay vahoaka sy ny opinion zany tsy mampianarina mihitsy fa ny fiainana planification tsy voatery voakenda amin'ny planification fa tsy maintsy mba misy kosa ao anatin'ny revy ny planification satria manjary hitanao hoe faladia tokana savanina fito fa sahirana ny olona mieritreritra ny hoe tous les chemins ne mènent pas à Rome. Ina moa ny atao planification amin'ny teny malagasy zany fandrindrana atao hoe tetim-pivoarana foana izy zany zay ny tenako hoe business plan teo raha ohatra zao misy olona manangana espace zany eny amin'ny bypass na eny amin'ny lalana rehetra eny dia espace dia somary sy toerana kely fisakafoanana eo ohatra ny elahy zao ny business plan manampy anao ahita tory rehefa vitanao ny zavatra joro fa tsy mandeha anjambany zany hoe atao raha anaty misy vola aloha rehefa avy eo am'izay vao mitady fa raha tena planificateur kokoa ianao tsy matory amin'ny tetika asa ray satria azonao ohatra ny nanao baolina io azonao kopy androany fa ahoana ny hitazona ny titre iny mandritra ny taona lava tratranao ny tanjona androany fa ahoana ny tsy ampy tsy ho matike vetivety kely dia rava zany le izy fa mampitomboka tena kola vainjafo zany le tanjona fa tsy tonga le tanjona dia rava zay aloha mahita zany ohatrany hoe somban'le politika ihany le izy satria lasa ny atoko politika atserono te hitondra an'le hoe zay no manao ny planification dia lasa tsy manana eo anelanelany zany tsika amin'le hoe reto ianareo mijoro ny anay planification any Madagasikara fotsiny io fa tsy misy hoe any atoko atsy no ko tonga anaty planina na pub so ba Betsaka foana za fianakaviana io zany raha ny poziny aloha tena tia mitovitovy endrika daholo eto daholo zao paty menakavy tery le hoany maro ana sy le sarotsarotiny kely ohatrana mitombo foana fianakaviana io ny ampivokatra vaovao mahery ny 507 ho an'ny fianakaviana rehetra samy manana ny tsirony avy sy ho an'ireo sarotsarotiny kely ho an'ireo mihinana mofo amin'ny atoandro fa tsy maraina ho an'ireo tia na tsy tia mahandro ho an'ireo mpisotro dite toy izay efa hitanao eny amin'ireo tranombarotra USAD ireo vokatra vaovao ireo jereo ao amin'ny page Facebook magasin U de Madagascar ny liste ireo tranombarotra. Commerçons autrement.
bon choix. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre, correcteur et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. Stylo, en classe comme en bureau, tout simplement le meilleur des stylos. telo amby roapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no hibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanim-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanimbolan'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavoana ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny telo amby roapolo sy roa arivo. Vaovao be efa tonga izao ny Farilac mon premier biscuit. Biscuit vita malagasy natokana ho an'ny zaza no atolotra Farilac ilay namana akaiky ny neny manampy azy amin'ny fivelarany ara-batana sy ara-tsaina. Biscuit be ronono manana tahana siramamy mifanaraka amin'ny filan'ny zaza ary indrindra tsy misy siny artifisialy malefaka ery no sady mifanentana amin'ny haben'ny tanany. Andramany ho an'ny zaza roa mivolovolana na mihoatra. Farilac mampitombo ny zaza malagasy amin'ny fifaliana. Mousli, makingeri, amin'ny vidiny 100 ariary monja. Mousli! Tolotra haina, mivoaka amin'ny Nutrizaza sy ny chocolaterie Robert. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Raha vidinany amin'ny tantsaha zany ny vokatra anankiray ka misy manazava amin'ny ireo tantsaha hoe vidina ariary zato ty fa misy mandeha ry ambadika lema tsy hoe ny anay roapolo amin'ny zato ny akany aminareo. Ny méthode fambolena ohatra ka ny réussir zany nanety teto ambonin'ny tany dia ny rantra amin'ny lafin'ny fambolena fa tsy rantsa ny ara fa ohatran'ny rantsa ohatra soavaly dia ny ferme lehibe mifeny avy any ambony sy mankany ambany amansy amin'ny valina ary ny coopérative. Ny coopérative misy fotoana nge ny coopérative ny repoblika faharoa ka nety ny antony mahita toro le olona ao anatin'ny zavatra vokariny. Tadiditsika tsara tamin'ny repoblika fahafiry zany tany Ambatondra Zaka misy ny siloany nanangana azy moa ao. Dia afaka miditra amin'ny piano afaka miditra amin'ny piano anatin'ny asan'ny Alain. Allo. Salama tompoko. Inonay fa apahany. Rivotra io. Zay. Rivotra. Ya. Honay aty Majunga aty e. Aiza? Majunga? Majunga. Alefa. Ya. Pikarina kely mandry. Mangataka zahay mangataka zahay niasina référendum hoe hipody amin'ny vazaha ve isika sa hipody amin'ny vazaha. Ninona mipody amin'ny vazaha? Ny antony zany epondasika zany mana citoyen français aby. Toy izo. Aza mihaino radio ianao fa tonga dia mitenena. Tsy fantarana mielina tsy io fa ohatran'ny mielina. Mangataka ho azy zahay ny mpidiansika amin'ny vazaha anao natany vazaha indray mandeha satria ny antony ny mpitondra dia mbola misy vazaha aminareo? Tsy zay misy fa hoe iay zany mangataka anao natany vazaha indray mandeha. Ay, mbola enjana beko zareo tsy mety tsoniko. Ka izao ny antony. Tsy manaiky tsono zareo zay tsy mety tsono zay ozy izy. Izao ny antony ny mpitondratsika dia citoyen français aby. Ny mpitondratsika dia olona ny français aby.
ka maninona ny tambanivohitra zany adabaina nefa indreo manao natany frantsay ona aonty ny atony raiky de atony raiky farany efa tsy mety zay tsy mahazo miafaka atao filotirana tsony ny olona mancitoyen frantsay de ngatany ate mazirany mety hevitra anao rery zay sa hevitry n'olo maro mbola enao ny ao ambadiky ty zavatra ty voaray ny heritreritra ao tsara zany te hiverina amin'ny zay fotsiny azy tsotra zay ozy izy tokony tena izy hoe izaho raha izaho no antanina ozy izy de aleoko miverina ho entim-bazaha entin'ny zareo vazaha fa izaho da tsy manaiky an'izany zahay efa nanana hevitra teto hoe ohatrany manokana efa misababaka fotsiny kosa mampanotanina kely aloha le resaka fandorana ala sy resaka fitantanany ala raha tsika misy vola be iditra ihany ho an'ny fitantanany ala ka efa mahazatra ny tely efa ny zavatra misolo jerena fandorana ala na eny fotsiny zao nanofana hotely fotsiny any amin'ny valan-javaboary tantany ministera nanifana hotely ary tena lafo ary resaka mimpanjifan'ny izy de makay daholo zany vola azo hatramin'ny rehetra ambe na avion amin'ny nafa rehetra ka io nge mitovy foana na hotely lafo na hotely tsy lafo ny vola alohan'ny fanjakany satria manao sini ya antiko tenenina zany le tsisy misy le anga le hotely ary karafatsika moa zao ohatra hoe raisika io nga ny tsena privé io tena privé zany satria malagasy foana mizaka mivokatra mba tokony mba misy lalàna ihany tokony farafasy manana famonoana afo na zany efa raha isaky misy ala maivy hoe de davina de tsy aminjana fozy nandorana azy ato ena tsy andora aloha irehetra azy noho ny hafanana iakatra de mbola iandry efa tapitra may amizay zany hoe nahazo avion mamono afo na hélicoptère mamono afo mazavy apo malala moa sen araka le teneny namana teo moa zany de nitoetsaina mihitsy ny mila apitakan'izy fa tahaka ny torapon'ny olona rehetra ty le resaka poste budgétaire amin'ny resaka enseignement supérieur sy ministère ny fampianarana amin'ny ankapobeny ity salama gotliba salama le resaka dory ala ihany raha ngaha tena batongava efa siamay tsy zeny gasa fanentanana ny tsiampy bandekama manino le fanentanana ny tsiampy ka siamay tsy le gasy le fanentanana mihitsy ny tsiampy araka le teneniko toy izy aloha betsaka koa no mampianatra ny gasy tsy eny fanentanana alefa sy mandeha ho azy ozy izy fa mety io ny exemple etany bandy bandekamba fa tena etsika ny raiky na marina mihitsy zany efa raisina antsika io efa raisina angesika io araka zany tena boaty zany azo daholo raha ten'andriamanitra ny analo zany de ny apahampiainako de izao tontolo zao e za zany raha ohatra ka le ohatra miteny hoe député de Madagascar zany de zany zao citoyen du monde ka ny tena marina aloha ny fieritreretako ny tenako ana zay miverina am'le hoe poste budgétaire satria 17 900 tao amin'ny conseil de ministre zany nouveau poste budgétaire ka allo io miaraba tompoka manao any ianao miaraba tompoka fa ty ambodipona ihany ambodipona basaky antany district anatany fotsy toy zany iza moa le repolona amin'ny baria le tsanona tsanona iza moa le repolona amin'ny baria tsanona maroka ganary Soudan mafy any matsiro maroka de Soudan ony zany zay ina koa ninanao aza mihaino radio ianao fa tonga de tsisy nininona heninao tsony radio ndray le zalary mbotipona sa ina zao ataonao zao raha vao mihaino radio ianao de tsisy nininona heninao tsony ao de toizaka tsy miteny zany lasa izy 17 900 le izy zany amin'ny fahazahoana azy resaka tsotra aloha zany de hoe mpiasa vaovao raisy ny fanjakana ka ny fanamariana kely omeny namana printsy de hoe ronjato ny ministère ny fampianarana ambony ny zavatra manahirana dia ny fametrahana ny hoe ahoana ny équilibre amina isana poste budgétaire tokony omena ny ministère zay pourvoyeur la développement coco
resaka kanefa dia malina ho asaintsika eto amin'ny rivotra ny docteur Prince asa raha meno rivotra izy am'izao fa dia resahana ianao raha Prince ato a Prince zay efa nanao ny dossier complet zany ahoana e akory aby nao ranandria akory eronao raha korabe momba ny doro-tanety izy io goty a misy kolotsaina ihany doro-tanety io maheno navy ianareo eno ka mafy loatra ohatrany hoe za zao a avy any vohipena de kolotsaina zay a hitanao rehefa mamboly kazaha na mamboly varotomboky de io a anisan'ny ohatrany hoe tsisy bedy zany ohatrany hoe tsisy bedy io a rehefa any amin'ny tena zay zao ny ambany voatrany vohipena ambany voatrany vohipena no mipetraka am'izay sahalava zay a de tena le mandoro tanety zany tena ohatrany tsisy bedy satria amboly kazaha ia de amboly varotomboka ety an-tanety io zany vary an-tanety de efa raha malala zany efa tsisy bedy efa raha malala fa le aty amin'ny lalam-pirenena kosa tsy izy zay zany tokony apetraka amin'ny fanjakana zany zay le aty amin'ny lalam-pirenena sy anona kosa tsy izy tena mariny ohatrany zany anaina vohipeny zany mako a ambany volo farany ambany volo be zany toerana io a tena voafery ve le afo satria izy manko manana périmètre dora nanaovana an'le varotomboka de le système fiarovana zay manko le izy antoka tsara ohatran'izay zany tsy haiko hoe fakamona itavy ala ve ohatrany hoe fakamona de hiasan'le tany ve raha fahitako anazy ve sa hoe mahazo tombony kokoa ve le manao an'le doro ala sa manao ony zay aloha ny somary expérience kely ela ihany mba mipetrahako tany ambany volo tany ohatran'izay le izy ka zay zany mila fantatra fanjakana hoe inona marina le culture ahafahana manala an'ity doro tanety ity zay fa de safidio androany ny ala tokony doronareo zay tsy milaizana ataonla zany safidion-drano ny ala tokony doranao teny soratra matsiny zany alainao zany mandalo fotoatsarika ny firenena satria tsy natainombo ny sofiny tainombo efa navadika nefa natsitsa rivotra miaraba tompoko ahoany za amle avy aty Ambatondrazaka amle resaka fambolena teo hitany monsieur le DG zao no tsô izay fa tsô izy fa eniny foana zany aty aminay aty amle resaka fambolena hoe le vola avitra sy ny tariny surtout aty amin'ny commune rurale an'Aurora izy avy taty de hitany tsara angamba le problème aty vo allo mihaino koa vo miala zany vary io azonareo de mandrapatonga le vary iala le mamokatra vary zany ohatra hoe volana décembre mandeha vary miakatra volana avril na volana mai de vo miala iny vary iny de mainy tany io tena maina karakaina vokatry inona vokatry le zezika be loatra zezika bazaha io zany atao amle vary satria ny vary efa tsy mamokatra tsony ny tany efa tsy mamokatra tsony de mafy tena tsy azo atao nin'iny io de ny olana zany eo am'le rano raha misy barazy 2 fois no le barazy samaloto io mety possible lenteneny DG hoe afaka mamboly ny olona de zay nangatanay hoe raha mba misy mpitondra fanjakana afaka mba mijery anay zany mba atovy azy mba afaka anamboarana le barazy satria io no mifototra ahafahanay mamboly indrona intelo aloha am'izao satria raha iandry rotsakorana efa tsisy tsony ny rotsakorana am'izao ny zefapotika noho ny varirinina raha ohatra ve ka miala le vary de dodofana rano ihany le tany mety de mety zay raha ohatra hoe ka mahatoraka le barazy fa nohon'izay le tsy fisiny barazy fampiteny le barazy de zay zany moa mila damina rô mila damina ritina ny tanimbary rehefa andidy vary tonga ho azy zay fotoana ndraika tonga ho azy tsisy hoe gestion na irrigation be moa zany ny plaine lehibe takana loatra saika resaka nampidiriko teo manko tao anatin'le resaka le hoe Ambatondrazaka de hoe niaina tany izahay niaina ny fivoarana makany amin'ny mety sy makany amin'ny tsy mety momba ny gestion ny périmètre irrigué
Miraby. Allo? Miraby. Vatia fena Vatsimondrano. Tsy manino. Mba mitaraina kely am'le fambolena fa mijaly am'le rano. Tokony asiana barazy kely mampiditra azy mitovy amin'ambo marina satria ambo marina zao indro mamboly anatin'ny reritaona. Fa iza misy anareo? Tena Vatsimondrano. Mila damo mankoa nareo. Aiza io Fenarivo io? Io avaratra Fenarivo iny, avaratra Fenarivo maina be. Fa le rano be tsy am'le misy ny gendarme ve manahoana moa zany ny gestion'izy io? Tapiapiatarika zao no raha mitarika ampidirina any. Dia eo Ambody fotsy Atsimondrano misy barazy io ao. Fa zareo mahazo rano tsara mihitsy satria fa le canal be ty mitondra rano be tazanay rehefa mandalo ty zany tsisy idirany makany aminareo mihitsy. Tapaka izy raha atao barazy iny zao sisaony iny sa iny planification iny sisaony iny sa izy mila planification zany rehetra zany hoan'ny mpianatry ny matiera rehetra mahafantatra an'izay hoe matiera développement agricole zay hainy tsara zany. Rivotra ve? Ie. Mba hiresaka momba le poste budgétaire resahan'ny Gote. Firy moa izy teo? Alefa soary. Le izy zany za zany niady hevitra fahitako azy tsy any am'le hoe nahazo betsaka ny men fa ny fijerena ty am'le hoe enseignement sup mihitsy zany satria raha ny taonan'ireo mpampianatra université dia tena efa ataoko hoe efa ny 70% efa ho retirety na efa retirety akory dia eo koa ny tamin'ny aretina betsaka maty ny mpampianatra atao amin'ny université dia reny statistika rehetrarehetra reny nangonina isaky ny faculté sy ny établissement dia nampakarina tany amin'ny ministère nefa dia mahagaga fa dia poste budgétaire 200 moa zany ny azo ministère. Azonay tsara zay aloha zany zava miresaka amin'ny docteur Printy fa misy anatin'ilay fanazavana nome hoe tena ny renouvellement des formateurs des enseignants zany tsy voadinika lalina le izy nefa ny tena vrai développement dia ny bac plus fa tsy hoe akory tsisy dikany aty ambany fa le olona asolo koa ve misy mbola ao ianao le olona ho asolo am'zareo misy misy ka miandro ianao miandry lasa izy miandry apiko le fanazavana manko hoe ny dossier sy ny fiandrasana dia tahaka an'le miandry reny le hoe misy poste budgétaire sokatra hono hoe mandeha ny négociation samihafa mandeha ny entretien samihafa dia misy ny collège des enseignants zany miresaka eo mitahaka an'ireny le hoe miditra anatina club privé reny le izy misy midinika eo resy ny conseil des sages ty zao misy olona anankiray jerena ny dossier ty kosa tonga dia miditra raha misy poste budgétaire satria tanjona sy vocation ahoana salama ahoana ty ono raha ahoana papalora ihany ty ary to manina anao miroky tsy manina fa sa anke boaka ankelana topo sao miado tsy fantatrony fa trany mpevava misy any anahy fa andro any le tina anniversaire am'zany kaina zany natao valo izy zao zany ahoana zany le tokony ataonay firy metatra izy zany karakarao alova karakarainao ianao firy numéro volana sobra seraka le izy kosa aloha aza misotro zava-mahadomelina kosa ianao efa miam'draiky dela fa faly iny faly fa sao dia mihirahira rehefa re hoe papalora no tena bogosy indrindra papalora tena tsy miady manala baraka azafady risakelitalano tsy mety minao apiady mivadiny anao kastine zay amin'ny herin'ny larobia dia mba tonga papalora d'accord aida manao ao amin'ny ivokolo analakely amin'ny arkady amin'ny arkady amin'ny larobia zao ivokolo robe folo octobre dia amin'ny heriny amin'ny heriny ka ny amin'ny larobia zao nge raha pitso ny tenenako azy raha zay mba apitay zany bany fa ndraindray tsy sarony fa bante hiditra tarika la bante momota nefa eny le mibata etany reny le mpitondra netanik'izy reny sira papalora hoatsika rehetra mahereza ianao
manana zay talenta zay dia rester connecté amin'ny sivay resaka kokoa an'le izy a alarobia 12 octobre io casting io audition asy casting asatsika mamintana koa raha lahato ny amin'ny resaka asatsika mamintana avitara voatonga raha io le raha io nga miteny io tsy haiko koa tsy miteny planificatrice tsy miteny misy ke planificateur dia eo ny farany Salamat beliau. Sorry, ndoza chizo. Salamo ya mbasa kaitin ni Suci. Kita puisi kita tu. Kanisi ba ni kandalan sa tu kita sun si tenis nana kita si tarainan sa si yenga na ito Malari ba nandalto na murokatin sa tinachi si pakaitan ang sit kapatya may tamay. Kaya Election Antananarivo moa zany le izy Sao dia setroka ery amin'ny père Pedro kosa? Tsy anto tonga dia tonga makaty amin'ny kady izy dia tonga dia mi-election Antananarivo zany hoe Antananarivo zany hevitry ny satria nirevitra aloha avy any Tsinanana. Dia mba tsy tiako moa zany le miteny hoe manaitra andraikitra fa dia efa io izy io e. Dia zay tandrify eo. Dia anankiray mpanatarana kely eo amin'ny radio eo e, raha mba mety. Amin'ny allo? Ia, mihainanao. Amin'ny akiva miresaka master mix moa zany ny master mix be amin'ny hariva dia mba ho fanatarana kely mety very dalara mba ahina kely aloha le kokoa ray zay dia fa asiana créativité kely fa misy fotoana zany ohatra hoe lasa mitovy foana le hira e. Dia mba zay zany mba afaka kely amin'ny zalaro. Ny raha laisana master mix aza manao kokoa laisany. Kiki. Ok, merci. Firy numéro tsotra azo idirana ato izy? Akoatra 3365. Zay ihany? 3480. Aiza? Firy? 32. 34? Pameo ay mbola afaka miditra tsiny ny ahena ny namantsika rakotiana be arso zay manana ny manahoana miarabatsika rehetra ao e maly moa zany miantso ahako dia niresaka momba an'le hoe ao anatin'ny lalàna fototra ve ny fanamelona ho faty misy an'le fitenena mako teo hoe zay tratra dia tsy sindra fo mihitsy ianao le nantany moaly maly na famatataviditra maly mbaniny zany dia mbola ao sy misy namaly mbola ao le izy misy hita misy hoe misy ka zany tena tokony ampiarina angamba le izy ny tena moa tsy fanao lalàna fa mety etra fotsiny hoe le fanamelohana hoe ela be reny hoe tatery sy mandrapaka lafo be ho an'ny fanjakana amin'ny ngeny fatana ndreny sady mameno fahatany any amin'ny fonja ny fonja fotsiny zany sady tsisy fiantraikany akory aty amin'ny vitsivitsy ianao efa tonga dia efa bory ny zavatra ka izy zay le hoe raha tenenina le hoe tsy sindra fo ampiaro fa zatra ao iny izy ko zay sotra akasitrahako ianao ezaka niditra ihany ny prince berso zany fa angamba izy afaka miditra le izy manko WhatsApp enseignement le izy resaka enseignement supérieur koa le izy 3365 00966 le raha matony antso ny resaka le izy teo mino fa tena mahalala tsara koa le izy hoe ina ny olana fototra izy moa zany laza hoe ronjato ny antsony zareo mivoaka tamin'ny gazety madaholy ony miarabatsika rehetra salama miaraba namana ivalasaka le planificateur io izy ka mbola io planificateur saka mba manontany fotsiny zany simple question kely ho anazy hoe inona zany tena vokatra hoentinareo amin'ny firenena hoe inona ny vokatra io tia sa hoe sanativava ingany mba toy zay hoe lasa karazana ohatrany hoe sy mety avy projet tsika tena zay manko ny zava-misy amin'ny tian'ireo financement na ONG stara teo lasa ohatrany hoe be da be le projet nefany
tsy misabotirana zavatra anina mitsy ohatra hoe fandaniam-bola efa vola ho alohan'ny Madagasikara izy satria hoe koa hoe vola lasa nampadidibavisika magataka koa hoe mba misy ve vokatra azontsika tena hoe hita maso hita poky lasa tianao lazany hoe zany lasa manana planificateur nefa tsy eka nefa tsy izay le eka nefa tsy izay fa ohatrany hoe lasa hoe mandeha ohatrany hoe karazana lasa ohatrany hoe lasa signateur de projet ve izy fa hoe tena miasa marina ny planificateur de projet zay ny tena fatana hoe inona le vokatra avelany amaly mihitsy izy de aveo zay manampy ny planificateur dia apetraka aloha fa tsy mpanapa-kevitra fa mpamolavola dia manolotra le ity ny drafitra ity no menana io fa le planificateur dia tsy napetraka sy toerana ny tiako tenena fa tsy niraisina ny heviny hatrany amin'ny faran'le processus rehetrarehetra namolavola fotsiny dia tapy tsisy mandray tsy nasaina manao Tsara saika mba hitoraka voninkazo fotsiny tamin'le tsika le somofinay tao amin'ny ibis tamin'ny sabotsy ino zany misy mofo somofo omenina zany le izy misy karazana vehivavy be da be tao dia misy lehilahy be da be fa mahafinaritra be saika hitoraka voninkazo mikarakara karazana pimpetra karazana R&B saola sy ohatroatra zany zany interprétation nandeha tao en plein air fa tena nafinaritra vehivavy somofo zany vehivavy somofo le tena eny mahafinaritra ka zay koa mitantarany zavatra efa nitranga tany aloha planificateur tohizo kely le valim-panontaniana teo rehefa natolotry ny mpanapa-kevitra ny tetikasa anankiray dia tokony hoe foana ny planificateur manao ny fanaraha-maso an'iny manao ny fitsarihana an'iny ary manome sosokevitra vaovaona izy satria rehefa tratra ny tanjona araka ny teneniny teny tokony mbola hitohy ihany ny asa fa tsy mijanona eo amin'ny objectif atay Allô? Manao ny ianao? Salama tokoa. Tsara fa ratsy ny fifandraisana zany aty anaty metro koa dia zay mahazatsatsy velatra tenena eny aloha rivotra ohatra misy camion mandalo zany ianao anaty metro ay manao fitarainana kely nareo amin'ny ambasady aty Madagasikara aty alavitra aty manamboatra passeport ve raha ngaty 10 volana manamboatra passeport gasy mba mandesikeseky andranao fitondram-panjakana fa tro loatra en plus ianao le dossier anao alohan'ny anaovanao demande mbola alefanao mail amin'ny ambasady zay zao mipetraka aty à Lyon aty alefany à Paris aloha le dossier dia zay zareo vao mandefa email aminao mbola miaraka amin'ny dossier nalefanao indray miaraka aminao mandeha présence mandeha makany amin'ny ambasady inona amin'izay avy eo 10 volana mbola tsy mivoaka hatramin'izao mba manahitra ny zareo amin'ny tompony andraikitra fa manahirina biry izy ie efa matetika mihitsy zay tsy voandranona na enony zay fitarainana zay ary antsonany zareo nivon'ny tompony andraikitra zay mikarakara ny passeport mihitsy mahakasika an'izay le bandy manamboatra passeport malagasy ry zareo zay alefa le izy ohatrany hoe soupli fermé be petrapetra be anavoana anazy administration le izy serika ny administration mila planina daholo zany rehetrarehetra planification vahaolana voalohany indrindra amin'ny zava-miseho rehetra eto Madagasikara zay no anampiko an'le namana ny mitovy amin'ny tao amin'le resaka hoe inona mivokatra mba efa mipetraka ny planificateur indraindray mahatsapa tena ho déçu be foana rehefa misy hevitra kanefa rehefa ampiasaina le izy zany amin'le en amont sy en aval satria karazana tetezana nge le izy empitanany kanal andrea-tany dia le planification le tetezana dia nare le izy io ary le tetezana dia lasaka ao anatin'le fotaka satria lasa nasopiran'le satria tsy napetraka teo amin'le tena hevitra ny rafetin'ny planificateur le izy fa nitsaboka tao le politika tsaboka tao ny nefa tsy afaka miala amin'le fa ny planificateur zany efa tonga tamin'ny fotoana hoe leo tayaka tsy hanao ntsony aka ny planification aloha dia tena tsy voatery eo amin'ny asa ihany fa na ny fiainanao andavanandro barotra kely ala aloha e sotra betsaka anareo e
dirait que la famille U s'est agrandie. Le nouveau look, j'adore. Ils ont tous un air de famille. Ici, c'est plutôt famille papa. Et là-bas, c'est... pour les grandes familles. Et les exigeantes, comme moi. La famille U s'agrandit. Plus de 4500 nouveaux produits pour toute la famille et pour tous les goûts. Et pour les exigeantes. Et pour ceux qui aiment le pain le midi plutôt que le matin. Et pour celles qui aiment cuisiner ou pas. Et pour celui qui est plus thé que café. Retrouvez tous ces nouveaux produits dès aujourd'hui dans tous les magasins U. Liste des magasins disponibles sur notre page Facebook, Magasin U de Madagascar. Commerçons autrement. Mana petika ni fianana. Selo. Misy maro isafidianana. Selo. Na fesana na fianarana. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre correcteur, signe malo afaku, hitanao ny amin'ny faritra mahazatra anao. Selo, afara samy stylo. 13 ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no hibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharan'ny-bolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitry ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 Hafantaloha tanora masina itao sy en concert live eo amin'ny canal Olympia Arivo Route diga Antotampena. Toerana ngeza be plein air tsy mamovoka mihitsy satria goudronné. Tena afa tokoa ny taloha e. Alahady 13 oktobra 2024 manomboka mirora tolakandro ivoa amin'ny 2.10 orana vavahady. Fandraisana andaratsotra 10,000 ariary fa mandria toerana 2 ariary. Tadio ary tanora masina itao sy en concert live eo amin'ny canal Olympia Arivo Route diga Antotampena. Piara-miasa officiel RDJ. RDJ amin'ny 7 maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Ho avy ay rakoto mbola resatsika itsy am'izay fa ny amin'ny zomany anay dia tarika vokininina etsy amin'ny espace dera amin'ny zoma ho alefa any amin'ny razozé ny numéro anaovana ny famandria-toerana satria ho avy masika razozé ankay le fisika indray fa le teneniko teo tiany afisy dia ohatra nakay tsy tia namana ny after work foana moa fiantso moa fa zany moa le style firesana izany zao dia vokininina miaraka amin'ny Jovin dia miaraka amin'ny Omeka miaraka amin'ny Tiry. Ny hira dia tsy ny hira tena hoe vokininina fotsiny nahafantarana anay amin'ny mpakasa sy kalova iny fa manao hira gitara be dia be koa zay ao anatin'ilay revy dia manomboka amin'ny 7 sasany zany ilay zoma 7 oktobra dia atsoy ny numéro 034 31 121 37 na jereo ny comptenay fa alefanay amin'ny rindrinay manomboka anio ariva ny afisy. Ny partenaire sy ny miaraka dia ny tsy vovako raha tsy akaiky may décotrateur na internet kely dia kely soratra ka le logo ndrareo tsara be fa tsy vovaky mbolo bataille ty ametsika ray minitra sasanareo mamitana n'ilay hetsika zay chrono arrêté saotranareo na amin'ny fitenenana hitana amin'tinana lisy zany dia zarainareo mazava tsara ny planification dia fiainana ny fototry ny olana eto Madagasikara dia tsy ampy planification ka mba mitodika amin'ny fanjakana zay raiso ny hevitra ny planificateur le fandraisana planificateur raiso ny hevitry ny planificateur fa betsaka ny anatin'ny ministera any ny hetsikitsika peut-être mpivoarana rehetra manerana ny nosy amin'ny asabotsy zao assemblée générale dia mitohy fitsangatsanganana eny amin'ny campine Katsaoka amin'ny asabotsy 9 volana aloha tetezana dia efa mitondra maillot zao afaka mitondra maillot satria piscine ho an'ny rehetrarehetra reny le planificateur efa akaikaiky rehetrarehetra reny mba mitsoraka
dia entanitsika rehetrarehetra eo amin'ny parkinanistate ny fotoana amin'ny 9 maraina ny fisoratana anarana dia any amin'ny ministera tsirairay avy any efa misy olon-tena na manantona monsieur Donao ministère plan poste porta sanqains zava-dehibe no dinianao ho volavolaintsika eo ny fanomanana ny 5 taonan'ny Matep amin'ny volana novambra dia manasantsika jiaby miaviable lahy Rasany anarana potasy tompokava dia misy ana tadidiko ny te misy hoe filoha mamy izy ty zany Realtini mamy sensei mamy raha vany amin'ny tsiapozy sensei mamy filoha mamy bahoaka dideratsiraka ty mamy tereko mamy fotsiny zao raha agnaty le izy filoha mamy zany tsy afaka miantso an'zareo manao ny planification ny ao-tokantrano zany hoe raha misy annonce zany dia efa menoeny any zareo reny ny anarale mpikarakara ny espace dira Sky Sound décotrateur manolotra antsika ny tarika vokininina miaraka amin'ny Jovin dia ny guest open micro avec acoustique ny tarika acoustique eny amin'ny hektaraka tabaka dia eny amin'ny espace dira Tsiadana no misy ny fivarotana ny karatra momba nyty cabaret after work ny after work moa zany miasa manomboka amin'ny fito sasany eny amin'ny espace dira Tsiadana ny pafa dia 5,000 ary ny resa dia 5,000 mahafinaritra amin'ny zoma zao ivoangy mandalo eto Madagasikara dia anao fampisehoana afterwork bypass nanaovany dia miantso atsika zay moa zany malaga atahoana fa dia ohatrany hoe ny natsika tena ohatrany hoe zay mihitsy anarany izy restaurant le bypass afterwork mihitsy anarany iny zoma 7 octobre zao amin'ny alina zany mazava ho azy vady mivoangy zany taloha dia hoe efa miara-miasa amin'ny olona dia hoe zay mamono voay dia ninazy miravaka amin'ny voanginy fangay lambola itsitry etsetra miaraka amin'ny akoho fampisehoana etsetra sponsor akoho tena ohatrany hety mirabaldini dia lazalazao miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana rivotra ato amin'ny RDG amin'ny ity maraina ity miresaka momba ny fampifanana moa fiompiana izay atao efa rahampitso no manomboka ilay izy dia zay no antony akarany eto rahampitso larobia no manomboka ny fampifanana antsika ka hatramin'ny sabotsy dia rahapitso alarobia zany dia ny akogasy ny poulet de chair ny rafaka pitso ny lakamisy dia ny fiompiana kisoa mampiteraka sy manatavy ary amin'ny zoma dia ny akoho manatody lava ny foie gras ny trondro ary amin'ny sabotsy kosa ny mivavim-peronono ny bitro ny tantely ny toerana anaovantsika azy dia mbola eo amin'ny cafetariany SK etsy Antanimena midina ary amin'ny vavahady ambany misy an'ilay lalana midina iny avy eo amin'ilay katedrale ngeza be io dia midina amin'iny ianao dia eo miditra ary ambany ery zany vavahady ambany miditra ao amin'ny SK tsy misy ny fitsoratana anarana mialoha fa tongava fotsiny alohany amin'ny valora sasany maraina dia efa voaray ianao 5,000 sara-piofanana ho an'ny isan'andro dia efa omena boky ianao azoko ka ohatra zao hoe tany tsirono mandidy tany tiliara tany venareo miantso ve zareo miantso anao anao zany fantatra efa filohan'ny izy miantso ry zareo le miantso zany tsy zany atsony fa tonga dia le mpampiofana direct rehefa tonga ao zany rehefa tonga ao dia omenanao ny numéro telefona le mpampiofana direct tena izy sadio atsy hoe io le hoe avy alaty mibiziny zao za mahay an'le izy fa tsy manana certificat afaka mampianatra zany hoe misy an'le hoe certificat izanan'zay certificat zay mianatra momba ny fampitana amin'ny olon-dehibe fampifanana olona mianatra an'izay misy zany mpampifana rehetrarehetra dia maha certificat andragozy moa ny ilazana an'izay dia izay no manana an'izay daholo ny mpampiofana rehetrarehetra dia zay vao afaka mampita an'ilay fampiofanana zany dia ny mpampiofana ray isaky ny filière
fa tsy misy hoe olona ray de manana spécialité anakiroa fa tena hoe ray de ray iny ohatra zany ampianatra zatra dimy misy mpampifanadimy dimy ao zao tsika de resaka momba mibitro vitra mibitro lasa izy de miditra indray ny hafa zany de ohatran'izay le izy inona matetika eny tsy fantany moa zany na mandefa tatitra any aminao ve le olona le mpampiofana na tsy fa hoe inona zany zao matetika iatson'ny olona andry zareo raha le avy any amin'ny faritra le lalovanareo reny ny matetika iatson'ny olona de le zavatra ataon'ny olona ilay tenenina hoe cycle court zany hoe vetivety dia mivoaka ilay zavatra atao zany tsy le miandry ela be zany ohatra mitrondro zany zao raha manao trondro anao de mbola any amina mambolana maro zay vao hoe lehibe tonga any ohatrany angeza ny felatanana na soatr'izay fa le hoe vetivety de tsiny zany fa le hoe akoha manatody lava de vetivety iny de fa manomboka amin'ny 5 volana mahery eo zany de manomboka manatody izy de izy manatody iny de fa mandrapitsahatra atody izy de manatody eny foana de ny akoho fakana nofo dia ohatran'izay ihany koa ny akoho fakana nofo hoe 2 volana sy 2 andro dia efa mivoaka le akoho de reny de bitro ihany koa ohatran'izay hoe vetivety kely dia be de be miroborobo be de ireny zavatra ireny le matetika tena hoe misy mpiantso anay ao anatin'le izy ao anatin'izany keo ny akoho gasy ireny zany tena hoe be mpiantso manerana Madagasikara zay efa noteneninay akoatran'izay ve henoko hoe le akoho gasy efa tena misy manao akoho gasy ferme akoho gasy mihitsy ve teo tanàna eto vao manomboka daholo zao zany vao mahatsapa daholo ny ankabeazany misy efa manao misy le faritra mahitsy efa misy manao an'izay akoho gasy dia any faritra Meritsy Atosika efa misy manao an'izay keo to de akoho gasy mihitsy no ataony fa reny efa valiana teto zay efa aloha antanina ihany de valio ihany mampiasa sakafon'ny akoho fakana nofo hoan'ny akoho gasy tsotra misy manao ve zany io sakafo hoan'ny le izy sakafo fanome déchets hoan'ny akoho gasy tsotra afaka atao zay fa ny olana am'izay tsy mipetraka tsony no maha akoho gasy azy tsy mipetraka tsony zany no maha akoho gasy azy am'izay fa lasa satria mihinana sakafo le fanatavizana akoho zany fa tsy mipetraka tsony no maha akoho gasy azy le hoe akana rony tsara de inona zany sakafon'ny akoho gasy am'izao ny sakafon'ny akoho gasy manomboka kely mandrapatonga eo amin'ny 120 andro ihany izy no mihinana ny sakafon'izay iny zany de maraziny le izy mba tonga de hoe nofonofosana be matanjatanjaka vetivety de avy eo am'izay izy miova am'izay lasa manao an'le sakafo andavanandro le hoe katsaka de vary de menanandrano de afaka manamboatra sakafo ianao ohatra n'le hoe misy an'reto sakafo kakana ohatra manamboatra angelikary valala angelikary mitondra protéine be hoan'ireny ona fahazahoana angelikary be de be eo zany ianao maka angelikary mpivady fotsiny ianao de ataonao anatina bidon somary avoavo zany mba tsy anany de misy sakafo omenao anazy de misy bozaka asianao bozaka ao de miteraka reo de vetivety reo de lasa miteraka reo de lasa be de be le izy angelikarisation zany atao anaty bidon io zay zany izy hoe mandeha mikatsaka raha ohatra ianao katsaka anandrano vary masaka io fanomezana nyreny zany ohatra hoe vary masaka tena mila madio be ianao satria so de hoe sarotiny reo akoho reo amin'ny sakafo hoaniny tena sarotiny reo akoho reo amin'ny sakafo hoaniny hoe so de sakafo omenao anazy iny tonga zany tany Ambatondra Zaka de tany hoe kominatany narany akoho gasy mandehandeha ve zay resaka zay zany satria rokaroka kokory zareo zany fa ty zany hoe midy ao anaty tanàna misy anao izy de ianao raha nome sakafo azy ara dia hoe misasa tanana tsara désinfecté tsara mihitsy ianao vao manome sakafo azy de am'izay mila sinale fasika ohatry ny vadikely iny ve eo naninany satria rehefa savaina anaty takorobaby ny zalahy misy vato
ilainy zareo no hoaniny mihitsy zavatra io. Ilainy hoaniny mihitsy io fa ataony fandevona kanina ao anapotehany reny ao anatiny ao zany. De ny fiompiana zany raha ohatra ka te ahita fahomby azy ianao amin'ny fiompiana zay ataonao dia tadidio fa tsara foana no mahay teknika rehetrarehetra ahafahan'io miroborobo be ao anaty fotoana fohy. De rehefa izy miroborobo anaty fotoana fohy, iny ianao le mahazo tombony am'le fiompiana zay ataonao fa tsy ilay hoe iny afa iompiako fa kananofo de efa 2 volana 3 volana izy ao ihany de tsy rarahako na ohatry zany de lany fotsiny ao sakafonao satria io rehefa tonga tena hoe lehibe io ako io de memena indray izy fa tsy memtombo. De io mitombo isan'andro koa mifatrany sakafony raha ohatra zany zao akoho manatody lava satria zany zavatra zany miverina azafady fa tapahako ela miverina am'le resaka le rangaty eto iny hoe planifien'le olona le izy de manao akoho gasy izy zareo zany tsy voatery hoe nde vidy zanak'akoho fakananofo misy 100 ariana na akoho mpanatody lava izy fa hoe akoho gasy vidy akoho gasy ny tsena zany izy hoe de fa mety zany ohatra hoe vantovantotra akoho zanak'akoho gasy. Ampianarina anao fomba fividianana an'io akoho gasy io raha ompina izy de atoranao hoe ohatra zao mipozin'le akoho de iny no vidinao. Raha ohatra ka teneniko anareo le izy de izy tsy akoho avo be fa akoho somary ivaiva izy bebe volo somary mivelabelatra le izy. Raha jerentsika eo amin'ny vodiny eo dia tsy le volombodiny iny tsy le mikatona miditra ohatrany tonga de makany ambany miakatra ohatra zao iny fa tsy le ohatrany mikatona miditra ohatra zao fa somary boraboraka iny izy marotody be izy sady elaela vao mitsahatra volomodiny akoho satria de bebe volo be izy. Ny anton'le bebe volo rehefa mikotrika izy ilaina iny volony iny anafanana io atodiny io de zay no ilaina an'iny zany. Raha vao io zany le akoho sinoa ohatrandry tsy mety reny ngatodiny tsy manatody tsy akoho sinoa zay zany izy be maro atody zay izy eo ihany leo laly aty fa ho vakiko aloha ty zavatra ty bandy kely ty ndraso ty ngamba lesy ny tamin'ny masoko kokoa le raha tsy manohatra antenana Christian aty amin'ny RDJ aty ny karapanondro ny zandry sy ny permis de conduire mandalovatsy amin'ny monsieur Ralevatsy de alay vao rehefa avy eo. Raha ohatra ka maheno ty zay malala ny raha tsy manohatra Christian de mombamomba le mety nisy nany dakle ry non tsy manoratra hoana le boakely raha tsy manohatra de gaga le anarana mba ataovy tsara le rehetra ny anaran-janakitsika tsy manohatra raha tsy manoratra ny atao anarana zaza tsy manoratra sara tsy manohatra tsy manaiky fotsiny raha tsy rahonana raha tsy manavaka raha tsy ketraina miara le tena hoe raha ndre tsy mitovy amin'andrina anarana koa nia zany iza raha ndre tsy mitovy amin'andrina ka tsy mitovy posako de olona de le misy an'le hoe raha zafinandrimam-pandry tradraibe tsy mitovy amin'ny lava le zany raha zany anarana ny atao zany akoatran'izay ny anarany zokinay lary zafina andriamanga akoatran'izay ny andriamasin'oro ny analo isan'ny anarana lava de lava tsy miasa le filoam-pirenenantsika taloha le ty raha tena rakotoary manana rajonary mampianina ery marsianina tamin'izy nitondra tam'le nazy lava indrindra ny anarana taty Afrika ora de azadino any kio zany mba homena kely ny tarika joary any Tsirono Mandidy amin'ny zoma 20 oktobra ao amin'ny trambokon'olona Tsirono Mandidy kabare lehibe miaraka amin'ny tarika joary efa mikarakara any zareo ao amin'ny fikambanana ao amin'ny katolika ao mikarakara an'izay kabare ny tarika joary zay mody maraina izay satria mamonjy fety aty sady hijery ny final ny fifaninanana copie-collé talenta découverte zay eny amin'ny Coliseo Mantsonjobe ny alahady 30 oktobra eny ary marana kely fotsiny azadino ny fotoanatsika iofanana momba ny fiompiana manomboka rahampitso alarobia de iofanana momba ny akoho gasy poule de chair rafakapitso alakamisy dia ny fiompiana kisoa mampiteraka somanatavy ny zoma kosa ny akoho manatody lava ny foie gras ny
trondro ary ny sabotsy dia ny ombavy-peronono bitro ny tantely izy io atao amin'ny kafetariany eska antany mena ry avavady ambany ianao no miditra amin'izay dia 5,3 ariary sara-piofanana ho an'ny isan'andro dia vomena boky ianao hoentinao mody iny boky iny tsy mizara clés benga laisany tsy mizara ndrenika goty andalina mifanao momba ny tantely fa niana aloha vetivety numéro téléphone tsona 033 50 740 06 na ny 038 50 740 06 zay tokony ametraka tantely aloha voalohany zao e zany hoe mahazaka 10 na 9 fa mitady le olona metraka satria zao tam'izay niompo tantely tamin'ny voalohany dia rusy anankiroa nataonay tao fa tratra ty guerre rusy rusy anankiroa dia tsy hita nandeha nitsoka ny tantely sy ny anao kay vitsy ny tantely napetraka ny olona nividiana azy tao e mbola batra mila mividy jus de rusque zany mila asina jus de rusque zany fa vitsy ahoana ty zany hoe tsorona hoe voafitaka izahay tamin'le fividianana an'le trano tantely satria natokony le olona nresahana fa rehefa avy eo nanazavaina fa hoe mampiasa pesticide any ambany sisa rehefa tena fadiniana le tsy tena izay vitsy ny efa tantely napetrany tao tamin'izy nanatitra dia nalaky tratrany mena amin'ny ravoravo mandeha reny rehefa mandeha maroe misy fomba fiarahamonina enjana be dia nazy misy fanabeazana fototra lycée second cycle université ny tantely dia misy ny miasa jambarafozana dia misy ny mpanjaka dia misy ny mpihinana fotsiny zareo zany hoe aty dia lasa nakany zareo ao anatin'ny rusy ny tantely io dia misy lailahy dia izay mampitsaika an'ireny tantely fotsiny ary eny ampanodinana izy manao azy zavatra tena mahavariana rehefa mitsaika zany ny tantely mivoaka ny renina dia manidina dia ny lailahy rehetrarehetra manenjika ohatrany misy hoe ambatsy hitanao misy efa nahita alika chaleur eny miarabe manaraka dolo dia eny ampanodinana le zay fotsiny ny ataony sary tompoko ny fanazavana ataony mandeha miasa eran-tanàna eny ampandianana eny famakao izy ala tiran volna ny tantely ny amin'ny campeny zany dia ny tarika joary ihany koa zay mbola ho any Mahajanga rehefa avy eo ny 4 novambra ao atokotanin'ny katedrala Mahajanga efa toerana efa mahafinaritra fanaovana izay mbola hoasaintsika i Prince Berso momba nyity resaka potsa budgétaire ty tsara ihany mahafinaritra kompatanana lesy le gara kokoa ela fa misy kosa ny programme anasa eto zao dia misy ny ina moa izy ty ny efa mandeha dokam-barotra eto izy gospel ny gospel dia ao Antsamanitra amin'ny indray fa tena mampony volana oktobra mbola welawela manomboka amin'ny ray ora izy io irahanareo amin'reto tarika maromaro reto dia ny PP Chaîne Jazz Band Enika GMMC TGC ary The Singers dia ny famarotana ny karatra moa dia mazava loatra iny aiza moa famarotana ny karatra ny tsy haiko indray famarotana karatra fa ny billet simple dia 8 000 ariary réservation dia 20 000 ariary ary ny VIP dia 25 000 ariary zay zany metsika tsikelikely eo any ny mombamomba azy i madame Lancia mbala zao le olona leo akaikinao commune Talatamaty mbola efa misy fe le karapanondro mba tsoro atsika mba sampinamana dia mba hita mirivotra amin'ny teny izay fa mety ka mandalana ny commune nanahoana ihany le fanamboarana karapanondro tena mivaly volana zay aisa zany io zao fa ndeha napetraka ny dossier rehetra satria very ny karapanondro anay dia ny amo hita indray dia manao déclaration de retrouvailles zany dia ny dossier complet tsara zany fa le tompona ndraiky tao commune amin'ny teny hoe atsonay ianareo rehefa tonga ny taratasy le taratasy fanaovana karapanondro manao sini rehefa tena raikitra ty raha ty misy filazana afo ty ataovy hoe kokolisia ngatsy mbola ninazo e tany amin'ny voalohany indrindra koa ary ny anazoko ka izy mbola tany amin'ny dosy araba efa abolita amin'ny 2015 ny peine de mort loi Jean-Max Rakotomamonjy ny anarany zay ho ny anaran'le loi zany loi Jean-Max Rakotomamonjy aboli hony tamin'ny 2015 zay zany raha misia le fantanina napetraka ao fa nisy namaly
efa tsy misy tsony zany peine de mort eto amintsika tsy teo za tam'le fanontaniana fa valiko zany zany ny manaraka dia fidinina ny confédération africaine ny baolina kitra sy ny fédération malagasy ny baolina kitra dia manolotra antsika ny lalao fiodinana faharoa ho an'ny fifanitsanana ho an'ny coupe de la CAF izay tanterahany atsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny alahady 6 octobre zao manomboka amin'ny efatrora tolakandro ny EJECO plus football club iona amin'ny Marume Garant avany Afrika Atsimo ny tapakila ho an'ny Gradin dia 10,000 ariary ny tribune supérieure dia 2 alina ariary ny VIP dia 2 alina ariary dofo no tsika Mahamasina inona ny fanalavana leo New York New York aloha biby anaty ranomasina izy io fa izy tsisy parasy misy fanalavana lizika ny hevitry ny oaro ny hevitry ny oaro hevitry ny oaro sahirana tompoko izay manao humoro ankehitriny satria eny amoka ihany omaly nandeha tongotra avy niatrika point de presse anankiray zay fidinana ifotony dia nandeha tongotra niala avy eo ambody vonikely mandrapatonga teo Ambohimanandray dia mandeha tongotra amin'ny lalana tsy nahazo frelaka nga felaka atao tsy nahazo frelaka za tsaingo kasogokana izy fa le tiako hoe vina dia zao tena ohatrany tsy ngamba mety tsy ho lalana azo ampiasaina ntsony ny lalana mampitoy any Ambohimanarina iny ao afaka 10 taona manaraka satria tena sahirana ny fandehanana tery de tery amin'ilay lalana miala avy ambody vonikely mamaky vaky ny tsena mandrapatonga teo Ambohimanandray nandeha tongotra omaly ny embouteillage manginy fotsiny fa ny olona mifanaretsaka amin'iny lalana iny dia tena mampanontany tena hoe mifanaretsaka mbola ho azo ampiasaina ho an'ny fifamoivoizan'ny fiarakodia iny lalana iny ho amin'ny 10 taona manaraka azo izy azonareo fa mety ho avadiky ny fanjakana izy amin'izay fotoana zay ho ataony zareo lala mandroso fotsiny tsy azo iverenana lalana tsy maintsy manao zavatra tsy mipetraka tany Rivodrenivohitra fa miaina tany Rivodrenivohitra za dia miteny tany Rivodrenivohitra bon courage nareo miaraka amin'ny taxi be ny taxi moto ny moto ny fiara efa niezaka nanazava ihany ny filohan'ny taxi moto maly zanao anina dia mila neny taratasy mibady zany zao mafy zany fataona mo fa dia zay tsy miresaka ambadika mihitsy fa courage Antananarivo sy ny lalan-dra misy président zay niaraka taminay sy honorà dia nikabary izy nanao hoe taloha itsika dia teo amorotevana ka nanao dingana lehibe tsika dia tafita dia nanontany honorà alefa fantaniny honorà tsy latsaka any anatevana eny fa nanao dingana tsy maro niembotra kely isika dingana membotra lehibe zany hitantarako zavatra matsika kely nareo nanao le akanjo arabo iny azy dia nety lateny an-dalana ve dia nivoaka fitata dia netiko teny an-dalana le izy tsy fantatro mihitsy le akanjo le arabo le fotsifotsy iny fa tsy azo itsampikinana dalina mihitsy tsy azo itsampikinana lavaka so ihany fa tafita ihany fa dia lasa finezana lasa tsy akaiky miarikady tsy ako le avy ety dia mipita dia mandalo etsy dia misy ohatrany dalina mialy eo dia misy lavaka eo ela tsy mantany tetery le izy dia tsy mitsambikina tsy nampoiziko ka tena tsy nampoiziko le izy fa dia tody tena tsirovotra mafy le izy pose le izy dia lohatongotra tafapetraka teo amin'le trottoir ihany afaka ihany la fa nisy ento mihitsy jery atao fa vao mahafinaritra ho atsika rehetra zay mpanaraka tonga eto irakoto iza moa irakoto rakoto dia mira le fa le horizonte kely iny man tena tiako eny horizonte kely tonga eto izy manao fampisehoana tena eniko rapitsy ny programma fa dia veloma tompoko
tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Mifandarana nefa dia tsy miala mizafa Rehefa iny, rehefa lasa olona. Alasina hitanana lavilaka misy masaboty Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, matianareo foana e. Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Oui, mais plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie.